efa roa taona niasana saingy tsy mbola hitany fikaroana ao anatin'ny lista ofisialy an'ireo lycée teknika eto Madagasikara ny ao anivo rano avaratra. Mila misy degré d'ouverture nareo eo vo mahazo budget zegny ilay établissement. Ny taona 2022 roa taona ny alohan'ny tena nandraisan'ny mpianatra nahazo teti-bola 420 tapitrisa ariary ny lycée. Tsy tasorotra any anivo rano avaratra ny nampiasana izany. Laniny directeur volany anivorano non. Tsy zarizary ny fotodrafitrasa, tsy ampy ny fitaovana ento mampianatra. Le sitina taole na sitina vy zegny igny anaovan'ny zaza zegny pratique. Ny mpampianatra tsy mbola nandray karama tao anatin'ny roa taona niasana. Io fête nationale avy io zegny agnano kermesy. Vola azo iny zegny zareny amin'ny vacataire zegny tsy mazava ny fitantanana. Dikan'izegny mazava ho azy fictif daholo ny nanaovana izy. Ny herim-pon'ny ray aman-dreny tiana janaka mahay no mampidina ny sekoly tao anatin'ny roa taona. Zay frame zay efa tsisy vola. Ara-dalàna ve ny nazahoana ny vola tao anatin'ny SOA anivo rano avaratra taona 2022. Misy zany investigateur teto naka io SOA io. Ary inona ny tena nampiasana azy? Inona no vokatra izany amin'ny kalitaon'ny fampianarana? Ireo fanontaniana ireo no nitadiavam-baly ny atao anatin'ity fanadihadiana ity manomboka ny volana Mai hatramin'ny volana Aogositra 2022. Talata andro tsena eto anivo rano avaratra. Ao anatin'ny kotaban'ny tsena tovolahy vitsivitsy somokotra miasa mafy ao amin'ny atelier mpanao asa vy iray ao afovoan-tsena. Tsy piasa na pikarama akory izy ireo fa mpianatra manaraka ny lalam-piofanana ouvrage métallique ao amin'ny lycée teknika anivo rano avaratra. Ramsey Dieudonné mpampianatra ao amin'ny lycée teknika ihany ny tompony atelier. Nohony tsy fisian'ny toerana tokony hanaovana travaux pratika dia ao aminy no manao fampiarana amin'ny mpianatra. Rehefa nibiagna lycée technique io dia nanana antena zay mba nianatra tamin'ny technique tary, nanana fo zegny antena en tant que tsy zanaka antena zay mianatra ao. Rehefa tsisy sala nanaovana pratique zay na ny tegna zegny nagnambara tamin'ny proviseur hoe fa ary misy atelier afaka nanaovana pratique tsara fa ino zegny condition dia navy zegny nikoragna condition dia nametry za hoe fanjava raiky zegny agnatin'ny taona raiky zegny feny teknika amin'ny jirama afaka magnano ary io ka zegny miantoko matériel zegny teknika agnanaovan'ny mpianatra pratique. Tsy voaja nefa ny fifanarahana tao anatin'ny roa taona. Fa mikasiky ny jirama jusqu'à jeu zegny mbola tsy endriky nagnefa teknika fa na raiky tsy endriky ny feny agnatin'ny 2 ans tsanganana zay mbola tsisy ny feny zegny derek. Voafetra ihany ny fahalalana azo ny mpianatra. Voatery ionona amin'ny sisamby sy sisa-panitso efa avy nampiasaina ny mpianatra Ramsey Dieudonné anaovana fampiarana. Matériel aloha tsisy fa matériel atao amin'aka zany hoe le sitina taole na sitina vy zegny igny anaovan'ny zaza zegny pratique. Araky ny tahiri-kevitra arabola azo tamin'ny loharano vaovao miafina nandritra ny fanadihadiana dia ny taona 2022 sy 2023 no nahazo volam-panjakana farany ny lycée teknika anivo rano avaratra saingy tsy mbola azo ny nampiasana akory zany noho ny mbola tsy ara-dalàna ny fisokafana. Ny taona 2022 nefa izany hoe raha tsy mbola nisy mpianatra ny lycée teknika anivo rano avaratra dia efa nisy ny fividianana matière première mitentina 770 tapitrisa ariary tamin'ny vola voalaza fa navoaka ho an'ny sekoly ahafahan'ny mpianatra manao travaux pratique. Tena nisy tokoa ve ny vola azon'ny lycée ny alohan'ny fisokafan'ny taona voalohany tao aminy. Nanaiky nandray anay ny taleparitra fampianarana teknika ao amin'ny faritra Diana ary nitondra fanazavana momba ity raharaha ity. Fantatra fa nisy établissement zany efa manam-bola aniny rano tamin'izany fotoana zegny teo tamin'ny crédit ouvert teo tamin'ny 84 millions d'ariary ekeliky teo 2021 zany hitako misy décaissement zany marobe raha tsapako amizay zegny 2024 zany andray fitondrana nefany année scolaire na année de formation izy amin'ny aty 2023 2024
no tena nisy zaza zany no nianatra tao famotenena mipetraka amizay hoe tamizy mbola tsisy olo ve aza atao ve nanaboaka vola. Première ho an'ny sekoly tsy mbola nisy mpianatra akory. Ary tia no tegna betsaka aminany ty satria tia matière d'œuvre ary tia tegna lany ty izy io zegny magnambara fa andeha mpiasaigny amin'ny zaza mpianatra ty zay zay dikany ty matière d'œuvre andeha mpiasaigny amin'ny zaza mianatra agny nefa ny zaza mianatra agny zany mbola tsisy de lany somany tsara ity bien liquidé. Birao mitentina enina sy ray tapitrisa ariary fividianana kojakoja informatique 5,4 sy 4 sy ray tapitrisa ariary fividianana produit pharmaceutique mitentina 900 sy 5,5 sy 4 sy ray tapitrisa ariary fividianana fahana 2,4 sy ray ray tapitrisa ariary ary solika mitotaly 4 sy 2 tapitrisa ariary. Agnatin'izy eo zegny rehefa olo technicien mamaky azy misy mandalo passation des marchés misy tsy mandalo amizegny ary amizay fotoagna zay raha hitako zegny zany nanao lecteur anany nisy raha tokony nandalo passation des marchés ao ary misy fournisseur nahazo le raha hiary hita vola lasa agny matoa vola niala agnatin'ny compte dikan'izay zegny versé agny amin'ny compte ny entreprise amin'ny compte ny bénéficiaire nanao nagnontany keo fictif ve mazava ho azy na école zany mbola tsy misy mpianatra ka dikan'izay mazava ho azy fictif daholo ny nagnanovagna izy. Orinasa telo ao Antsiranana no voamarina fa nahazo ny asa amin'ny fandaniana rehetra tsy maintsy mandalo tsy anambary-panjakana rehefa natao ny fampitahana tao anatin'ny tahirikevitra Arabola 2022 sy ny voarakitra tao anatin'ny CGMP na ny trano kalam-baovao momba ny tsy anambary-panjakana tamin'ny taona 2022. Raha ny zava-misy hita maso andritra ny fanadihadiana tao amin'ny lycée teknika Nivorano Avaratra dia tsy misy zava-bita ahafahana manam-pirofo fa tafapaka any fotony ireo fandaniana rehetra natao tamin'ny taona 2022. Raha hoy ny ministera ny fambolena sy fiompiana teo aloha no ampiasain'ny lycée teknika Nivorano Avaratra treto toy izany koa ny tokotany. Tsy mbola misy ny atelier sy ny kojakoja rehetra fampiasa ao anatiny. Ity tranon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana tsy vita hatramin'ny farany ity hoy Rafotsy Edi William, proviseur ao amin'ny lycée teknika, no kasaina hotafoina sady atao atelier no andraisanareo mpianatra 3e année amin'ny taom-piofanana 2022-2023. Tsy mbola manana birao manokana ny proviseur eto amin'ny lycée teknika Nivorano Avaratra. Efitrano fianarana tsotra, misy solaitra be, tsy misy fanaka manokana ho an'ny birao fa latabatra ho an'ny mpampianatra no nandraisan'ny proviseur anay. Ny 14 Jona 2022 izy no voatendry ho proviseur. Nanomboka ny taom-piofanana 13 14 dia nandraisana mpianatra dia tsy mbola nahazo vola avy amin'ny fanjakana ny lycée teknika. Hatramin'ny fotoana fampiresahana taminy dia mbola manilika trosa proviseur. Zay tamin'ny première année tegna niezaka zaho nangala vola tamin'olo aby zaho jusqu'à zio
Jusque io zany mbola magnefa vola io. Misy antany pitrako taloha, misy madame zay mipetraka tanilako. Za zegny nivolagna taminazy rehefa affecté nivrano za volaniko amin'ny lycée technique. Fa problème ne volaniko budget ampiko anao izy taminaka fa lera budget nareo avy anao magnefa izy taminaka. Dia namezany vola za tamin'ny fotoana zegny mba nahafahako nihetsiky hely tamin'ny voanalohany zegny. Antony tsy mbola azahoan'ny lycée technique anivrano avaratra vola avy amin'ny teti-bola mpanjakana ny tsy mbola fananany an'ilay fahazahon-dalana isokatra roa taona aty aorinany nanombohan'ny nandray mpianatra hoy ireo loharanom-baovao rehetra tany ifotony. Anisany nanamafy izany ny proviseur Rafotsy Edy William nandritra ny fiainana taminy ny 4 Mey 2022. Io mihitsy raha novolanao taminaka hoe mila misy degré d'ouverture nareo io vo mahazo budget zegny ilay établissement. Mipetraka amin'ny fanontaniana noho izany nahoana no nahazo fanka ny fantatra fa taleparitry ny fampianarana teknika tao amin'ny faritra Diana nandritra ny ovanim-potoana io. Marigny ankety za directeur régional tamin'izay fotoana zay. Rehefa navy tamin'ny satria zavaiko tsotsotra izy. Ireo koa fa nivadika SOA ilay lycée technique jiaby era Madagasikara dia naffectavandreo budget zegny izay établissement hitandreo tamindreo tany tagnatiny lycée technique Ivrano. CFP Ivrano tamin'izay fa noho zay nangatiny tao lycée technique Ivrano. Kanefa tamin'izay mbola tsisy mpianatra tao, tsisy l'école tao fa efa nazy budget izy zegny. Ka ino raha natao izy koa fa nazy budget zegny tsy hay tokony nampody vola tsy naverina anio koa na nisaragna lay P4 sy P4 taty digo zegny nisaragna lay P4 sy P4 karaha Antananarivo araiky industriel araiky lycée technique industriel P4 lycée technique commercial P4 ka rehefa nisaragna zegny tsisy budget le P4 dia nitomagny zay boka taty nitomagny tamin'ny DAF Antananarivo dia nanagna eritreritry DAF nanagna initiation izy initiative izy hoe nalaigna zay ilay vola ny LTP Ivrano nafindra tamin'ny LTP P4 nahafahandreo nandeha satria izy koa fa nisaragna volan'ny P4 ny tamin'ny P4 industriel tsisy vola niasagna zegny lay lycée commercial vo nadoso ka i vola iny affecté reo boaka tamin'ny DAF tagny naménagera je sais pas tsy haiko nataonao fa izy zegny natao nampiasaigny tamin'ny lycée technique P4 commercial. Raha ny fanazavany taliparitra Perinasa dia tsy olona iray fa maro mpisehatra araboly na acteur budgétaire voakasika vao azo tanterahana ny fandaniana ny volam-panjakana. Ary acteur maha-acteur budgétaire magnaboaka anio zavatra tsotra tafiditra ao zany gaky gestionnaire d'activité, tafiditra ao zany ordisec ordinateur secondaire, tsy afaka miala amin'io PRMP personnel responsable du marché public, tsy afaka miala amin'io koa zegny ny dépositaire comptable na magasinier aizatsika azy dia ino koa mazavatra zay zegny le olo acteur maventy tafiditra zay. Misy mpianatra akory ny proviseur sy ireo mpiara-miasa aminy. Izy koa zegny fa hita zegny mety sarotro boka ampiasagna lay vola dia nitomagny tamin'ny DAF tany zay akory atao dia nivolagna izy ny nomendreo nomegna zay dibeny nomendreo proviseur ny Ivrano azonao mba ahafahagna ampiasagna lay vola igny tsy hipidianany azonareo nomegna zegny lay proviseur ny Ivrano ndraiky gaky izy boka fa gaky automatique le proviseur ndraiky ordisec mba ahafahagna mikirakira lay vola igny ampidira izy amin'ny P4 araky nitahirikevitra azo natritra ny fanadiadiana nefa dia nitaly teo aloha
Benina Albert izy tenany any no mandefa taratasy fangatahana famondrana ao anatin'ny eta C3 ny teti-bolan'ny lycée technique Anivorano Avaratra ho an'ny lycée technique PK3 Soafeno ao Antsiranana. Tamin'ny 2 septembre 2022 no daty nanaovan'ilay taliparitra teo aloha ny taratasy fangatahana famondrana ny sorabola avy any Anivorano ho an'ny lycée technique PK3 any Antsiranana. Notendrena ny proviseur tao Anivorano Avaratra izay anisan'ny mpisehatra arabola ny 2020 ny volana oktobra 2022. Taorinan'izay nanomboka ny 2020 novambra 2022 hatramin'ny 20 desambra 2022 izany hoe tao anatin'ny ray volana na 20 andro teo eo no nanaovana ny hetsika rehetra arabola namoahana sy nampiasana an'ilay vola mitotaly 720 faingo 2 tapitrisa ariary tao anatin'ilay sorabola izay noresahana. Mipetraka amin'ny fanontaniana eo anatrehan'izany, nahazo fankatoavana ve ny fangatahana nalefan'ilay taliparitra tamin'ny faharoa ny volana septambra 2022. Nanaiky ny eona taminay ny tompona ndraikitra iray teo aloha eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Nangataka ny tsy aseho endrika tsy tononona anarana ao anatin'ny fanadihadiana ny tenany, noho izany indrindra dia nikena ihany koa ny fepetra rehetra mba hahafahana mahazo ny vaovao sy ny valim-panontaniana ary nasiana fanovana ny feony ao anatin'ny telesadresaka ity mba hiarovana izay mombamomba azy izay. Satria resa-bola ny resahana dia raha nandefa taratasy ny directeur régional tokony tany amin'ny na directeur ny programmation et suivi évaluation na ny directeur des affaires financières, reo zany directement tokony nandefasany anazy fa kosany kopia ny ministre fanfamadika amin'izay nefa ny zavatra ny soteto satria ny directeur régional dia nandefa taratasy mivatana any amin'ny ministre. Zany azo lazaina hoe tsy nanaraka tsara le tena tokony procédure zany. Tsy nanaraka le procédure amin'ny fangatahana. Raha ny ara-dalàna mouvement de crédit zay ny ahafahana manatanteraka mouvement de crédit zay ny tenen'ny lalàna. Io mouvement de crédit io dia misy karazany aménagena ve le crédit na ny ahafahana manatanteraka an'io ihany koa dia amin'ny andron'ny loi de finance rectificative. Zay zany ny ahafahana mamindra ny sorabola io. Raha te hamindra sorabola zany ianao dia na ianao manatanteraka io mouvement de crédit io, ny aménagement na ny transfert, ny afaka manao an'izany nefa ny taty anivony dafy ihany ny afaka manao an'izany satria tsy ny ministère ny enseignement technique rery ny manao an'izany fa atao ny projet dia alefa any amin'ny direction des affaires any anatin'ny des affaires générales et financier DGFAG izy tamin'izany fotoanany ny io procédure io dia mandalo amin'ny ministère en finance dia mamoaka misy arrêté traçable zany autorisé raha nisy io. Misy ve zay tsy misy io satria io tsy aménagement io tsy rectifier io fa utilisation ana crédit tao anatina zay soa existant io. Treto zany zao tsisy hoe trace écrite na arrêté na inona tena io autorisé an'iny na lettre tsotra avy amina ministre. Tsy misy satria na tonga hoe tsy namalina anazy dia satria io le nitenentsika hoe tokony ny andro loi de finance rectificative. Utilisation sans autorisation zany. Sans autorisation zany ny autorisation nanatanterahany an'io satria sady tsy namaly anazy mivatana ny technicien nataty amin'ny central zany eritreretra hoe roa moyen anatanterahana anazy na amin'ny alalan'io aménagement nresantsika io na miandry ny loi de finance rectificative. Malheureusement nefa ny utilisena le crédit tany anatiny dia tsy hita intsony zany asa anatin'ny loi de finance rectificative. Ka ivoalena affecté ireo boaka tamin'ny dafy tagny naménagena je sais pas tsy haiko nataonao fa izy zegny natao nampiasainy tamin'ny technique PK3 commercial. Efa nilatsahan'ny mpanadiady
nikaroka fandikan-dalàna avy amin'ny bianco na ny braomaleo tena miady amin'ny kolikoly ny teo anivo ny fitaly avaparitra ny fampianarana teknika faritra diana nanadiady momba ity raharaha ity. Rehefa nahazo ity toerana ty zay zany manomboka amin'ny 2024 dia misy zany ny investigateur nandalo teto tamiko ny namotany zokoa za zany bianco zany namotany teto namotany karakarakory fahaizanao io makasiky lycée tekniky Nivorano ty. Tsy nahazoana fanazavana kosa ny teo anivon'ny bianco raha nanontany momba ny raharaha noho ny fitsipika amin'ny fehiny asany amin'ny fitanonany tsy ambaratelo ny fanadihadiny araky ny voafaritry ny andininy 550 amin'ny lalàna 912 tsipika 420 izay mandidy azy ireo hitandro ny tsy ambaratelo ny asany. Anisan'ireo ray aman-dreny mananjanaka ao amin'ny sekoly Ramatoa Espérancia Iza izay sady foloan'ny Fram. Akoatra ny fandavatena amin'ny mpampianatra izay miasa tsy mandray karama dia ny herim-pon'ny ray aman-drenin'ny mpianatra treto no mbola mampiodina ny fampianarana ao amin'ny lycée teknika Nivorano avaratra. Mandray anjara trany amin'ny fampandehanan-drarano Fram amin'ny alalan'ny sara-pisoratana anarana isan-taona sy ny karazana fandaniana hafa. Zay Fram zay fa tsisy vola. Fotony raha jiaby nandalo taminay tao zegny taminay Fram jiaby tamin'ny ekôly tao. Ya raha jiaby mandalo zegny reo magnambara magnano impression magnano photocopie do sisa zegny niny Fram nambarandreo zay de Fram miandraikitra izy de misy chef de travaux nay koa olo araiky fo ndraiky fainay amin'ny ekôly ao mpampianatra ao chef de travaux fo ndraikitry ny Fram. Hiatrika fanadinana baccalauréat amin'ny tampiofanana 524 420 ny mpianatra andihany voalohany ao amin'ny lycée teknika Nivorano avaratra. Hatramin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana nefa dia mbola tsy nivoaka ny arrêté d'ouverture ho an'ny sekoly. Tsy nahazo sora-bola intsony ny compte. Miaha ihany ray aman-dreny sao sanatry ka lycée Matoto no anakinana no avy zanany. Nampiditra reo zazaby zao efa amin'ny alalan'ny concours. Nikeny ministère zany nanao concours zany izy reo niditry. Fa tsy azo atao hoe fantôme reo satria efa nanomboko zany ny formation fa ary efa ministère koa izy io ny fandaminana ato anatiny mbola sy zavatra amboariny hely arakaratao zany efa ndefa ny karazana agrément de filière tso edy za am'seminity mandra-pahazahoan'ireo baka avy amin'ny 3e année taona avy mihitsy tsy mahatoky lafa tsy maintsy hivoaka zany ny agrément-dreo ny toky ambarako zany tsy maintsy tsy ho fantao zany intsony izy. Nandritra ny 2 taona samy niezaka nitondra anjara briky nanaromana ny fahabangana arabola teo anivon'ny sekoly ny rehetra. Nidiran-trosa manokana ny proviseur ho fampandehanana ny asa. Nampandefitra ny ambopony ny mpampianatra na tsy nandray karama tao anatin'ny 2 taona azy. Tsy nitaretana miepaka ny ray aman-drenin'ny mpianatra mamoaka posy ampiodinana ny sekoly satria tia hananjanaka tafita. Tsy afaka niaina ny fahaleovan-tena arabola sy ara-pitantanana nieritreretina apetraka tamin'ny fanovana rafitra satria ny vola tantanana mihitsy no tsy nisy fa ny vily lalana sady lany alohan'ny fotoana. Mandritra zany ny mpianatra no mibabany vokany. Mbola maro ireo fepetra tsy lavo rary eo amin'ny sekoly androzan'ny fahalalana tsy zarizary ny fotodrafitrasa tsy ampy ny fitaovana soa ihany fa tsy ahitana soritra akivina izy efa poromianada mpianatra atao amin'ny lycée teknika Nivorano avaratra na dia mitaky ezaka mafy kokoa noho na ny mpianatra hafa mitovy aminy aza ny fiatrehana ny fianarana ho azy ireo.